Sary mahafinaritra no isarantsika amin'ity takariva ity satria dia tontosan'ny alahady hariva lasa teo ilay famaranana tamin'ny fifaninanana ny misy lycéenne sy universitaire andiany voalohany. Manana ny maizy azy avokoa ireo nisalotra ny larana voalohany tao anatin'izy ity satria dia miavaka izy ireo araka izao fanazavana izao. Ny alaty teo no natao ny famaranana tamin'ilay fifananana tovavy tsara tarehy amam-bika atao hoe miss lycéenne universitaire. Araka izany anaran'izany dia andremavilanitra avy amin'ny lycée sy université maro no nandray anjara. Lany ho missy lycéenne 2018 ary i Mananjean Jessica ary Raharinirina Miora Cindy Tatiana kosa no safidiny mpitsara ho miss universitaire 2018. Dia hoan'ny misy anankiroa satria misy lycéenne dia misy universitaire dia mahazo voyage et vacances de rêve avy amin'ny sponsornay vacances club mata dia amikoa mahazo surprise be dia be amin'ny fampanoana rehetra. Zato mahery io mpandray anjara tany am-boalohany izany hoe nanomboka ny volana febroary 24 maro ny dingana amin'ny lalovana toy ny fiofanana amin'ny latro na ho lasa top modèle nomety matianina eo amin'ny zansehatra izany. Samy tsara tarehy avokoa ireo mpifaninana ka teo amin'ny 70 teo no niatrika ny famaranana. Fambiazana ity andiany voalohany amin'ny miss lycéenne universitaire ity ka fisaorana no atolotry ny mpikarakara izay mbola tena tanora tokoa ny mpanohana rehetra tsy ankanavaka. Atreto klasy topoko vavy ny vaovaontsika tamin'ity takarivany alarobia ity. Makasitraka fiainanao tsy nisaraka taminay ary mbola naraka ihany koa ireo toy ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra ma TV. Apetraka indray zany ny velomany rapitafa ho amin'ny rahampitsondray. Makasitraka tompoko.